ray aman-dreny apôstoly benjamina ny tompondraikitra voalohany amin'ny fandarana no resantsika farany teo lay amin'ny fahitana nikasika ny fiaviany Jesosy tany an-danitra ary ny fanontany napetraka ao ray aman-dreny apôstoly de hoe inona no nataony Jesosy talohany nanomezana anazy araka ny voalaza amin'ny Daniela 7 andininy 17 sy manaraka le hoe mena fanapana sy voninahitra izy inona nataony Jesosy aloha nanomezana azy an'izay zay zavatra zany tena goavana mivalana zay zany de tsy hitanao amin'ity Daniela ity fa fanomezana an'le izy ny hita fa ina le natao aloha satria tsy maintsy ny zavatra natao zay vao mena an'ilay vokatra izy vitanao aza le zavatra azonareo ohatra ny président de république manao plan d'action ho an'ny firenena développement etc dia hoentiny any amin'ny tsy mazasa totsika ny prime ministre de hoe lany na hoe tsy lany Jesosy zany ny zavatra teo anelanelan'ilay hoe izy tonga tany satria nientin'ny rahona zay le izy vakeo kely ny 13 mpitandriny amin'ny anarany 7-13 Daniela 7 ny indiny 17 ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra ary nakeo amin'ny fahagoly izy dia nampanikekeny teo anatrehany tonga zany de ho ampanakena eo kaikin'ny fahagola teo anelanelany teo ny zavatra nitranga izay tsy hitany Daniela azonao fa ny tena lehibe ato ny fahitany Daniela 7 sy ny 9 de le zavatra ataon'le tandroka kely azonao fa le zavatra ho ataony Jesosy tsy hitany azonao fa le fahefana omenany Jesosy ny hitany tsy de hitany Daniela loatra ny asa ataony ao arinany Jesosy mipetraka am'le hoe nandray fanjakana sy nisy teo voninahitra sy fanapahana ataony inona fa hitany Daniela kosa hoe ivavahany olona rehetra ny tanjony fahagola eo amin'ny Jesosy dia mba ivavahany olona rehetra amin'ilay fahagola vakeo nge 14 tiany objectif 14 ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba anompony ny foko-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy ahoana ny atateraka ny diakonarina ahoana ny amatarana fa mivavaka amin'ny olona satria izy Jesosy hoe tandremy fa amin'ny andro ina de hoavy ny olona hoe dongodongo hoe za efa naminany za efa namoaka devoly za efa nanasitrana za efa zao ahoana ny amatarana an'io ataotsika mikisaka kely rapitsy na ravaka pitsy io fa mbola ijeren'le faminay tsika ity nge diakonarina mbola tsy nivavaka tato ianao dia nitady an'io zavatra ataony Jesosy io le tonga tany sy le menazy ny fanapahana hoe inona nataony Jesosy izay nitambatambazany ray koa rehefa hitany famitoreny akalamanjana foana de hoy izy hitako anao naka fa ohatra ny havanambanana sady tsy menatra olo zany no sasa miteny tsara aminao mampianatra boky ny apokalipsy azonao zay de zay raha version anareo dada tsy ilaina tsony ny anampampianatra an'izany ary tsy zany any ampampianatra nareo tao fa efa teto ny vazaha miteny frantsay teto ny vazaha mena sofina miteny anglisy nanazavanyio inona mivokany ao aminareo miditra amin'ny 7 ny fiangonana rehefa sabata mirava amin'ny 12 sasany amin'ny 12 raha elandrindra tsy miverina mivavaka ianareo ny sabata raha tsy amin'ny 4 sasany arivo de zany ve de davina hotoriko ianao azy dada mahavita lasiesta be lavitra rehefa sabata noho ny alatsinainy na ny talata na ny larobia indrindra fa ny zomary efa tsena ny analakely kinona ny torikony io za tsy hitory an'io lazaiko n'izany izy isakarivo zay mianaka miarahafy sakafo de manaona ny akalamanjana mirehatra fantako izy fa mirehatra de nare miresaka dada oa hitako ny sarinao tany amin'ny taona fa 7 taona anao na 7 taona guide missionnaire ianao marina avy marina anakaozy hitako ny sarinao fa veliko falesoko lahevo fa mitovy aminao misy le zanako lahevo le sokoko zany manao sorta tsy mikiraro de misy malagasy anankiray mitsangana
eo akaikinao manao satroka kolonial pasteurana ino izy izy ary vazany sisa inany anjaranao teo a mitarika an'ireo vazaha reo mpandika teny ianao zany tena le colonia colon ianao satria ohatra n'le gasy reny zany de le manao kanjo le tsy misitrika ny pataloha ohatra ny prisonnier taloha reny teo za mantsy azy efa nazo fanamasina tam'izay 80 février 96 reo vazaha reo feo a ianao ve fa nazo fanamasina tahaka ny ampoly tahaka ny tany Efesosy sy tany Samaria tsy ozy ary reo vazaha nytaritinao reo tsy ozy ary le vazaha naniraka an'ireo olona reo le avy any Frantsa naniraka an'ireo missionnaire nakaty fa nazo de tsy fantako izy de lojika ho raha mbola tsy nazo le vazaha tonga ty de tsy nazo le lehibe an'zareo azonao teo izy zao hoe tsy raha rahantsika nanazo zareo na tsy nazo raha nazo izy de hiaraka aminy aho fa raha tsy nazo izy de tsy hiaraka aminy aho za am'izao za tsy tory an'io teny io io fa madame Hélène Noëty zay mantsy meny an'le boky hoe tragédie des siècles hoe ery mifana ty ny bokinareo tsisy lavako an'ity makarary ny fo février 96 a nahazo fanamasina 95 a nampianatra apocalypse février 96 nahazo fanamasina juillet 96 nandeha ny radio 7 radio salut éternel pour tous avy mifadianina février nahazo fanamasina juin nifadianina 21 jour 21 nuit juin 96 21e jour miakatra amin'ny studio ny radio 7 salut éternel pour tous efa miteny tsy fantatra io azonao dia nitory apocalypse de nouveauté azoko tam'izay ity zavatra nataony Jesosy teo anelanelan'izy tonga sy izy mipetraka eo amin'ny tanakavanana ka nanolorana azy ny fanjakana ny voninahitra de ny fanapahana orakoraka tato anatiko tam'zala miala tsongolo batita ao an-trano mizongozona le tsy dalazy zany tao am'le studio nisy anefa le rotsopeta mizongozona salam'zao le izy vavaka azonao zay sy mamirakotsafo ny tafaraka lola rakotsafo izy zao tafaraka matetika ao anatin'ny studio miovitrovitry ny vavaka le trano azonao miovitro teny amin'ny teny tsy fantatra za sy mamy zany nahazo fanamasina voalohany tamin'ny fotoanany teny amin'ny teny tsy fantatra tsony na maminany avy eo na amin'inony hita le fahamarinana azonao hita le fahamarinana le niteneniko hoe za tsy hitory any anareo io dada Hélène Noëty classé hoany fa misy zavatra fato anatin'ny baiboly tsy hitany Hélène Noëty de hitako le izy asa anao voalaza zao firy minitra sisa zandry ny fandaratsika 26 ataotsika am'le 25 zany le izy a de amin'ny 26 lay faminanina an'lay boky hafa misy faminanina maromaro zany ohatra hoe boky ny adventiste Hélène Noëty na aminany entrany zany atandremo a de misy koa masombavy le masinda ty mo zany hoe masombava ve sa le la masombava ve na te hoe masinda sa tsy atsika na masombava fa ny zavatra ampafantariko ny olona de zao niaraka ny fotoana anjakan'lay tandroka kely sy Jesosy niditra tamin'ny voninahiny io voalazan'ny Daniel io niaraka tety ambony tany le tandroka kely mifehy ny tantara any an-danitra Jesosy omena ny voninahiny mpianatra vitsikely ny manompo azy mijiosy efa niala taminy mijiosy zany ny azo niterana raha isan'olona fa tsy nino azy ny jiosy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy azonao de nanangana izy apôstôly ny azy ny vitsindrindra teto ambony tany tam'izany fotoana zany inge efa nisy ny babyloniana efa nisy ny grika azonao ny andriamanitry grika ny andriamanitry efa nisy ny Inde efa nisy ny Chine azonao efa tany am'izany taonjato zany ny sinoa de ino ny zavatra mipetraka ny azy ny vitsindrindra nefa ny tanjona miprograma amen'andriamanitra azy de zao mba hanompo ny foko-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny anao na de eo aza le tandroka kely 7 amin'ny testameta taloha na de ho avy aza le 7 amin'ny testameta vaovao de tsy maintsy ho topoy ny foko-pirenena sy ny samihafa fiteny
jesosy aloha ny anazavatsika an'izay le hoe inona ny zavatra nitranga teo anelalenan'le fahatongavany sy fipetrahany amin'ny voninany de hojegatsika aloha ny toy an'ilay ny zavatra nataony tandroka kely tety ambony tany raitra taona fetopolo aloha de efa tonga tandroka kely de akonarina sy ny tantara taona fetopolo dia ny zavatra nitranga tany fahatanteran'ny faminanina tenin' jesosy le hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa sy tsisy vato ifanongo eto am'ty tempolo ty rehefa hitanareo zay de nareo zay eto Jerosalema mantsira nareo zay efa hanetsahany ny tendrombohitra aza miverina inona ny zavatra nitranga tamin'ny fitopolo na midikotina amin'io tamin'ny taona fitopolo zany de nanjaka Néron mpanjaka Romanina tsara manamarika aloha fa PD Néron efa zavatra efa tena efa rakitsinely ty zavatra le bandy kely le miaraka amin'ny taony vadiny nanambady izy taloha aide de camp nanambady izy taloha niteraka de nariny ny vadiny de nivadika lasa homosexuel lasa PD Néron any Jerosalemtsika io any Jerosalemtsika tozara de ny zavatra misy de zao hoe rehefa nanjaka tao Roma izy de nodorany izy nandorona niraka efa tandroka kely miteny zavatra miampanisa mbola le biby faefatra izy teo de izy naniraka ny olony nandoro ny Roma ray manontolo andrasola izy amin'io aiza eo amin'ny fanjakany any Roma de nidorany Roma fanjakana romanina capitale tamin'izay fotoana zay 70 ny andro 70 taona de rehefa maity ana potiky Roma ray manontolo 80% zao mipay tantara potiky Roma de niteneny fa ny kristianina nandoro azy de nanomboka teo ny fialambolon'ny romanina samborona ny kristianina de ho an'ny lioana ao amin'ilay fanaovana fety natao poteau mbola tsisy jiramata am'zany mbola tsisy jirama nampretiny zareo nasina le menaka efa mirehitra reny de nanomboka teo zany potika zany ny kristiana nanomboka ny simba teo ny faninjena zany tiako tenena nanomboka taona 20 valopolo sy ronjato azafady 20 taorinan' Jesosy Kristy 20 sy ronjato nanomboka 280 ans après Jésus-Christ nanomboka teo de nanomboka resy lahatra ny tamin'ny fivavahana kristianina i Constantin emperora romanina 282 alovakitsika ny teny frantsay ray amandreny apôstôly ny tanjona aloha zany ahitantsika ny lalan'le tandroka kely zay mihitsy de avoaka hatrany amin'ny tantara nara-pivavahana io nara-panjakana mafigany anazy ovakiko le izy angambany de ho adika ny ray amandreny amin'ny teny gasy au cours des 280 premières années de l'histoire chrétienne nandritry ny taona 20 sy ronjato amin'ny tantarany kristianina le christianisme était interdit par l'empire romain ny fivavahana kristianina dia rarana tsy ampiasaina tsy ampiarina amin'ny empire romanina et les chrétiens étaient terriblement persécutés tam'izany fotoana zany dia voenjika mafy de mafy mihitsy ny kristianina tany amin'iny toerana iny cette situation a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin miova itoezavatra io taoarinina ny fiovana teo amin'ny emperora Constantin izay emperora romanina celui-ci a légalisé le christianisme nanaiky izy de no amarina natsangana ara-dalàna ny fivavahana kristianina plus tard en 325 taorina kelin'izay de tamin'ny taona 5 sy telonjato le christianisme était perçu comme une religion taorina ny 5 sy telonjato dia nekena ho karazana religion fivavahana ny christianisme d'unir l'empire romain qui commençait à cette période à se fragmenter et à se diviser avy nekena ho fivavahana mba ampikambana ny fanjakana romanina izay efa nanomboka ny tresaka ny zarazara efa andala fampitehana tany amin'ny taona 5 sy telonjato tany hoany taorinan' Jesosy Kristy tout comme Constantin a refusé d'embrasser totalement la foi chrétienne betsaka maro izy izy avec quel tout comme Constantin a refusé maro tahaka Constantin le grand izay tsy tena niditra lalina dans la foi chrétienne tsy tena niditra lalina nefa tsy nandako fivavahana kristianina dia mais a conservé plusieurs de ses croyances et pratiques païennes nefa nitazominy kosa ny karazanrazana lala-pivavahana tao amin'ny kristianisme sady mitazona ny fivavahana
pain zany hoe fivavahany jetilisa na hoe fivavahatsampy. De même, l'Église qui l'a promu était un mélange de la vraie chrétienté et du paganisme romain. Malinona tamin'izany fa ny fiangonana izay natsangany dia mifangaro tao ny kristianisme sy ny paganisme romain, zany hoe fivavahana romanina izay tsy mivavaka amin'Andriamanitra na mino Jesosy mifangaro tao reo. Ity ny tena zava-dehibe. Il a donc autorisé et même encouragé la christianisation des croyances païennes. Nanaiky zany izy sady nampiariny ho akasitrahana ny fivavahana kristiana Paganisation. paganisation zany hoe lasa ohatran'ny lasa fanompotsampy le fivavahana kristiana. Des croyances complètement païennes et non bibliques se sont vues attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Napetraka tao anaty fivavahana kristiana ary nehita fa miala moramora tamin'ny fivavahana fotopampianarana kristiana fa napetraka moramora tao fivavahana kristiana ihany fa le fotom-pinoana na fotopampianarana paganisme zany hoe sampy fangaro sampy. Voici un exemple. Tiany misy ohatra anankiray. Le culte d'Isis, fitopo vavahana menany Isis, une déesse mère égyptienne, sarin-javatra voasikotra maneho vehivavy mpanjaka égyptienne, a été absorbé dans le christianisme lany zato sanjato tao amin'ny fivavahana kristiana natsangany Constantin le Grand. en remplaçant Isis par Marie. Ny soloana mpanjaka vavy Isis, soloana ny Marie. Plusieurs des titres utilisés pour Isis, Betsaka ny voninahitra ny mpanjaka vavy Isis no tels que la reine du ciel, nomena hoe mpanjaka vavy ny lanitra le la Isis, mère de Dieu, reniny Andriamanitra, et Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Théotokos, celle qui a enfanté Dieu, Théotokos zany menazy an'izay izay mitondra ny zanak'Andriamanitra ont été attribués à Marie. nomena ny Marie daholo zio tamin'ny andro ny Constantin tamin'izany. Celle-ci a reçu I Marie dia nandray un rôle exalté dans la foi chrétienne. toerana anankiray izay anandratana azy Largement. tao amin'ny tontolo ny fivavahana ary mianaka be Largement au-delà de celui que la Bible lui attribue. niotra be mihoatra noho ny voninahitra nomeny baiboly azy hoe reny Jesosy tsotra nomenany Marie rehefa avy any amin'ny mpanjaka vavy Idris izy teo Isis. Raha fitiantsika kely zany de Zay zany no manamafy an'le hoe nampidirina moramora tao amin'ny fivavahana kristiana na fivavahana paganisme. Azonao fivavahana amin'ny sampy amin'ny sarin-javatra voasikotra sikirina avy any Ezipta dia nampiana ny Marie masaka. niaraka tamin'ny politika izy satria efa nomboka ny rava ny fanjakana romanina de mba mpiara mba mpiray asy nanomboka ny ravarava tritratritra ny fanjakana romanina dia ty fivavahana kristiana vaovao mifangaro paganisme ty no lasa kitro ifara ny fanjakana romanina ahamarina ny famolaniny Daniel. ary io aza nambarina eo ambanimbanitrao mbola lava be le izy ao amin'ny godquestions.org zay no nahitantsika azy. Ina le adresy God questions teny anglisy .org. tsara mampafantatra ny olona fa ity boky mivakina ity ao anatin'le adresy teo de misy any koa boky vita soratra tamin'ny mbola tsisy internet. Azonao boky d'histoire ny anarana tany ampianarana azonao azotsika jerena io zany ko satria fa lasa internet daholo ny zavatra rehetra dia ny brocataire angamba sisany misy an'ireo boky ireo. Ny zavatra mipetraka hoa Constantin mitohy daholo re mpanjaka sy empereur reo dia ny zavatra nataon'i Jesosy toko sy andiny anankiray ny lazainy Daniel dia nitohizany Daniel ao amin'ny toko fafito ny fahitana n'ilay biby lay tandroka miteny zavatra bopapa nakatsiny hoe tandroka kely nitohizany hatrany amin'ny fandringanana n'io tandroka kely io ny fahitana ary ny soratra ka zany lazay hoe aloaloha zany apetrakitsika iny Jesosy fefa nahazo voninahitra izy dia avy eo jerentsika ny zavatra taony le hoe inona nataony kosa mba ahafahany fokom-pirenena sy samihafa fiteny manompo azy fa alohan'izay jerentsika toy an'ilay teny zavatra miopapana mipoitra avy ao amin'le biby faefatra teo mitandroka folo ka fito sisa ny janona rehefa lavo ny telo dia niampy anankiray valo le fito mavalo amin'ny testamenta taloha toizantsika ary mivaky teny ao tsara fiminitra sika sisa zany ary za ko isako manontany de 10 minitra sisa awa izao ary ny toyiny tandrina ndiny ny 10 ny ndiny ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy izao Daniel nalahelo tampanahy ary ny fahitany lohako na raiky tahotra dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aho ka nanontany azy ny fototra
hevitra zany zavatra rehetra zany dia nambarany tamiko ka nampahafantariny aho ny hevitry ny zavatra disatsika zao ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay mitsangana avy amin'ny tany nefa ny olo-masiny avy indrindra no azo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alaovalo oka mandeha ny fanazavan'le anjely hoe biby efatra hitanao babilôna mediana persiana grika ary romana dia fanjakana eto tany ihany ireo fa lay biby efatra de hitsangana avy eto tany ihany fa ny olo-masiny avo indrindra zany hoe voalaza fa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary hanana ny fanjakana mandrakizay alaovaly zany ho any amin'ny fiainany mandrakizay ao amin'ny alalan'lay Jesosy Kristy nampanakekezina ny fahagola ka nomena fanapana sy fanjakana ary voninahitra izay ny azahoana an'io disina finatsika zany zao dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny faefatra aho de ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanana ny vy sy ovarahana sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotraka nisy telopotraka teo anoloany dia nisy tandroka de ilay tandroka manana maso vava izay miteny zavatra miopapana ary ny fijery azy dia lehibe no namany oka naniry alala ozy ny am'lay faefatra Roma ny anaran'le faefatra ary ny vanim-potoana nisy ny Roma dia enina sy 146 avant Jésus-Christ enina ka hatrany amin'ny enina amby fitopolo sy efajato lasa fivavahana ofisialy izy rehefa tafafipetraka ny 325 kristianisme paganisme tam'izany fotoana zany mbola tao Italia any izy tao Italia te alalan'ireo aho izy te alalan'le faefatra izay nisy an'le tandroka folo ka ninjerany telo de mipotra ny ray de voalaza amin'ny andininy faraika amby roapolo dia ilay tandroka manana maso sy vava izay miteny zavatra miopapana ary ny fijery azy de lehibe noho ny namany nefa izy nge tandroka kely ary le namany tandroka angezabe anankifolo nefa ny fijery ny Daniel azy kely nefa lehibe noho ny namany zany hoe anjaka ny toerana lehibe dadasika kokoa firenena be dehibe sany no domine ty tandroka kely ty avy am'le vava miteny zavatra miopapana toy izy navaky teny 22 fitsika zao 21 tsika mbola nijery ihany aho anao zao mbola nijery ihany aho ary izany tandroka zany nanotony olona masina ka naharisy azy misy persécution hitatsika tao zao ny exemple anankiray hoe natsangany Néron le fahefana romanina de nidorany tamin'ny taona 70 de nilazany fa ny kristianina nanao an'ireo de nivonoana ny kristianina de natsangany moramora ny azy izay nataony paganisme kristianina azonao ary eto de voalaza hoe nanenjika ny andininy faraiky aminao nanoto ny olona masina ka naharesy azy reo olona masiny reo anie de le voalaza ry amin'ny andininy manaraka fa reo ny andovan'ny fanjakany toy izy nany 21 mbola nijery ihany aho ary zany tandroka zany nanoto ny olo-masina ka naharesy azy ambara-piavy ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny avy indrindra ary tonga ny fotoana azahoany ny olo-masina mbola mipetraka indray zany eto hoe manomboka tamin'ny androny Roma nanenjika ny olo-masiny avy indrindra de napetraka-Andriamanitra mazava tsara tamin'ny mpaminany mpanompony hoe fa ambara-piavy ny fahagolo ny fanenjehany io ty andrasatsika ty zany azonao mandra-piavy ny fahagolo ka homena rariny ny olo-masiny avo indrindra izy ireo ilay mivavaka sy mandoalika noho ny fahefana nomenan Jesosy Kristy ka mahazo rariny amin'ny fahagola azonao zany hoe Jesosy zany lasa mpanalala sy avotra ho an'ny olo-masiny avo indrindra ary amonjy azy noho ny famonjena zay natao tao amin'ny azo fijaliana iza ny vavaka iza ry reto olo-masiny reto ny Assemblée de Dieu ve sa ny méthodiste sa ny protestant de France sa izy le vazahana koroa mandendeha misy batritra maintimainty reny sa reny satria ty nge de atraminy hoe atraminy ambara-piavy fahagolo Jesosy hoany am're ary nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana azahoany ny olo-masiny fanjakana jeromena amrery ty lazaiko ty fito ny
folo ny tandroka ny ala avy ao am'le efatra le biby fa efatra ny anjera ny telo fito sisa de mipotrana anankiray fito ny ampiray le ray ty atao hoe fahavalo am'le fito de atenen'ny tompo hoe mandra-piavo ny fahagola io fito io valo io foana zany mandra-piavo ny fahagola teo ihany teo io misinina anankiray mipotra ary zao nanomboka tamin'ny oktobra nanomboka tamin'ny 2013 mars 2013 potra ilay fahavalo am'le fito am'izao iainatsika zao de le mpanjaka fito ozy jaune tanàna anankiray miorina mitendrimbohitra fito tendrimbohitra fito loha fito na mpanjaka fito ta 1929 papa Pie 11 nanaraka azy Pie 12 nanaraka azy Jean 23 fa efatra am'le fito Paul 6 fa dimy am'le fito Jean Paul 1er fa enina am'le fafito Jean Paul 2 fa fito am'le fito Benoît 6 le fafito ny voalaza anatin'ny faminaniana hoe rehefa tonga le fafito de vetivety ihany izy mijanona eo Jean Paul are Benoît 16 io taorinan'izay vakeo le 17 hoe le apocalypse 17 mindininy fa 9 raiky amby folo ary mibiby di zay teo ihany ary tsy eo zao dia izy ny naman'ny fito mahavalo azy ka lasa io le papa zao io atsony biby ty mitovy ary jero tsara nge vakio nge diakone le Daniel teo jero tsara le Daniel indiny faharoapolo 9-20 amin'ny anaran'i Jesosy 7-20 zavaty ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra ka nisy telopotraka teo anoloany de le tandroka nanana maso sy vava zay miteny zavatra meo papana ary ny fijery azy de lehibe noho ny namana mbola nijery any aho ary zany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naresy azy ambara-piavo ny fahagola amin'ny fotoana atonga avy ny fahagolana Jesosy Kristy amin'ny andrasantsika sao zany de ny sary eto ambony tany dia tandroka fito miampiray hitany Daniel hitany Jaune koa io fito miampiray azonao fito mahavalo foana fito mahavalo le fahavalo ho any fandringanana ity resaka fahavalo ato amin'ny Daniel ity koa ho any fandringanana hanendrika ny olo-masina izy ity fahavalo hitatsika amin'ny androtsika ity fe hanendrika ny olo-masina izy anao ny tantara